manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Rankiary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Zay tahin Jehova dia voatay mandrakizay aoka ho taina indray ianao amin'ity fotoana izay ahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra Josoa toko faraika amby folo ity zany. Mitoetra ny finarantsika Baiboly ary mino zay fa ity fandaranty dia mpitombondray ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Maro dia maro isika no mifaneny ny an-dalana eny, mifankahita ny ampiangonana, faneraserany amin'ny réseaux sociaux maro samihafa, fa ny amin'ny fampaherezana, ny amin'ny fankasitrahana, ny amin'ny fisaorana ny tompo no zao fandarany zao. Ka dia andao hitohatra antsika ny tanjona moa dia hoe ny ampatanjaka ny ara-panahinao, ny ovan'ny fiainanao, ary indrindra ny atongavanareo mianakavy any an-danitra ndray androany rehefa tonga ny amin'ny raha an-lanitra Jesosy. Pasteur André Alvarez miarabanao pasteur Tofa. Ya miaraba ny pasteur Alvarez miarabantsika tompoko izay miaino sy mijery ity fandarana ity. Revavaka antsika metraka amin'ny tompo izao fandarana izao. Tompo zao voalaza ny teninao hoe tsy ampikerina mitanjaka fa mifanahiko Jehova. Ny famoaham-kevitry ny soratra masina dia tsy vitan'ny expérience na fahalalana maha-olombelona fa ny fitarihan'ny fanahy masina rery ihany. Ary zany no angatanay amin'izao fotoana izao aoka ilay fanahy masinao izay nampanantenanao milaza manao hoe za angataka amin'ray ary izy aniraka mimpananatra ao aty aminareo, ary efa tonga aty ny fanahy famarinana dia izy nitarika anareo marina rehetra. Androany dia manaiky izay ho tarihana amin'ny marina rehetra, manaiky izay ny feonao, manaiky ny teninao zay, ary vonona ny ankatoa, tsy manaiky fotsiny ihany fa vonona ny ankatoa ny teninao. Meo anay Jesosy ny anaiky mandrakariva aniry tena ankatoa ny teninao. Mangataka ihany koa ny vahoaka amin'izao fotoana izao mety misy amin'izy ireo Jesosy ao anatin'ny aretina na tsy fahasalamana na hoe olana, mandalo olana amin'izao fotoana izao. Hitanao Jesosy ny problème ao anatin'ity tokantrano ity. Mety eo anivon'izy mivady, mety eo anivon'izao fianakaviana izao misy olana, mety eo anatin'ity tokantrano ity misy problème. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahako ny herin'ny fanahy masina hirotsaka ihany koa tamin'ity toerana ity dia hisy fahasoavana, fanafana, fanasitranana, filaminana ao anatin'izao tokantrano izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen, amen. Iny ary tompoko lasarantsika Josoa toko faraika amby folo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fatelo amby roapolo. Nandresena ny mpanjaka rehetra any Kanana avaratra sy nazahoan'ny Israely ny tany Kanana rehetra. Ary rehefa nare Jabina mpanjaka ny Azora dia naniraka tany amin'ny Jobaba mpanjaka ny Madona sy ny mpanjaka ny Simroma ary mpanjaka ny Aksafa, ary ireo mpanjaka tany amin'ny tany avoana ny avaratra koa sy ny tany amin'ny tany Aitsimo Kinerota sy tany amin'ny tany Lemaka Morotseraka ary tany amin'ny avoanan'ny Dora andrefana. Dia tamin'ny Kananita any Atsinanana sy any andrefana, ary tamin'ny Amorita sy ny Setita sy ny Perezita sy ny Jebosita tany amin'ny tany avoana, ary tamin'ny Avita tany ambodin'ny Hermona tany amin'ny tany Mizpa. Dia nivoaka izy ireo sy ny miaramila ndretra teo aminy, dia olona maro be toy ny fasika eny amoron-dranomasina ny amarony, ary ny soavaliny sy ny kalesiny dia maro indrindra. Ary rehefa mivory ireo mpanjaka ireo dia nandeha izy ady amin'ny Israely ka nitoby teo amin'ny rano Meroma. Dia hoy Jehova tamin'ny Josoa, aza matahotra azy fa raha pitso toy izao
izao dia nolotra azy rehetra ho faty eo anatrehan'ny Israely traingony soavaliny ary dory amin'ny afo nykalesiny dia nandeha Josoa sy nyvahoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tampoka teo aminy teo amoron'ny rano Meroma dia namely azy ary Jehovah nanolotra azy teo an-tanan'ny Israely zay namely azy ka nenasika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany misy refota Maima ary hatramin'ny loasa Mispa tsy nanana dia namely azy izy mandra-paty sy nisy niangana na dia ray akory aza ary Josoa dia nanao taminy arak'izay efa nandidiny Jehovah azy soavaliny reny no traingony ary nykalesiny nidorany tamin'ny afo ary tamin'izany dia niverina Josoa ka nafaka ny Azora ary namely mpanjakany tamin'ny sabatra satria Azora ny lohan'ireny fanjakany reny fahiny ary nasiny tamin'ny lela-tsabatra ny olona rehetra tao ka naringana avokoa tsy nisy olo miaina sisa na dia ray akory aza ary Azora nidorany tamin'ny afo ary ny tanana rehetra izay an'ireny mpanjaka reny sy ny mpanjaka rehetra dia azony Josoa ary nasiny tamin'ny lela-tsabatra ka naringany arak'izay efa nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah fa ny tanana rehetra izay teny ankavoana dia tsy mba nidoran'ny Israely afa-tsy Azora ihany izay nidoran'ny Josoa ary ny fanana rehetra tao amin'ireny tanana reny sy ny bibifimpo dia alainy zanak'Israely ho babony fa ny olona rehetra nasiny tamin'ny lela-tsabatra mandra-pandringany azy tsy nasiany niangana na dia ray akory aza arak'izay efa nandidiny Jehovah Mosesy mpanompony no nandidiny Mosesy any Josoa ka dia izany no nataony Josoa tsy nisy namelany izay rehetra efa nandidiny Jehovah any Mosesy 5:12 dia lasany Josoa avokoa zany tany rehetra zany na ny tany avoana na ny tany atsimo rehetra na ny tany Gosena rehetra na ny tany lemaka morontsiraka na ny tany Ay na ny tany avoan'ny Israely sy ny tany lemaka eo amiko hatramin'ny tendrombohitra mangadiady izay fiakarana ho an'ny Seira ka hatrany Balagada eo amin'ny loasan'ny Libanona ambody tendrombohitra Hermona ary ny mpanjakany rehetra no samborony ka novonoiny ho faty ela no niadiny Josoa tamin'ireny mpanjaka rehetra eny tsy nisy tanàna izay nanao fihavanana tamin'ny zanak'Israely afa-tsy ny hivita izay nanona tany Gibeona ihany fa azony tamin'ny ady avokoa izy rehetra fa avy tamin'i Jehovah no nanamafinin'ireo ny fony hiady amin'ny Israely mba hanaovany azy ho zavatra voaozina ka tsy nisy famindra-po andringanana azy arak'izay efa nandidiny Jehovah any Mosesy dia nandeha tamin'izany andro zany Josoa ka namongotra ny Anakita tany amin'ny tany avoana dia tany Hebrona sy Debira sy Anaba ary ny tany avoanan'ny Joda rehetra ary tany amin'ny tany avoanan'ny Israely rehetra naringany Josoa avokoa izy sy ny tanànany tsy nisy sisa tany amin'ny tany zanak'Israely ny Anakita fa tany Gaza sy Gata ary Joda ihany no mbola nisy sisa dia lasany Josoa avokoa ny tany rehetra arak'izay rehetra nolazainy Jehovah tamin'ny Mosesy ary meny Josoa olovan'ny Israely zany araka ny fizaran'ny fireneny dia nitsahatra ny ady ka nandry ny tany pasteur ya misaotra pasteur Alvarez amin'ny asabotsy ho avy zao manana loha hevitra ngezabe tsika eto amin'ny Amitié Chapel International eto Samafa Tanjombato ampitany Jirama ary eto amin'ny les trois frères André Fanambohijanahary dia manana loha hevitra lehibe tsika zay mifanaraka indrindra moa zany amin'ny ity bokon'ny Josoa zay ianarantsika ity dia resaka momban'ny fiatraikan'ny finoana tsika pasteur Alvarez na ny fampiarana ny finoana ihany koa zany satria dia be dehibe ny olona no manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana sy ao anatin'ny hafanampo ary ao anatin'ny etaeta lalina be mihitsy amin'ity fanompoana ny tompo ity fa saingy zao tsy manam-pinoana marina ka izay zavatra izay no ianarantsika amin'ny oasabotsy ho avy zao io eto amin'ny les trois frères sy eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny olo koa Samafa Tanjombato samy manomboka amin'ny 7 maraina avokoa ireo fotoana ireo zany pasteur Alvarez raha ofitinitsy koa lenga pasteur aloha zany niresakitsika teto omaly lavalava moa ny vaky teny tao amin'ny bokon'ny Josoa 7 dia nisy loha hevitra maromaro zay no resantsika tao anatin'ity Josoa 7 ty
dia ny voalohany tamin'ireny a no ny mahakasika indrindra ny Joshua zay nahafantatra tsara mihitsy a ny fahavalony, zany hoe ny cible ny Joshua zany a dia tsy nanana fahavalo hafa izy akoatran'ireo fahavalo zay efa teo anoloany, dia ny cible anazy zany tany amin'ireo mpanjaka anankidimy ireo a tamin'izay fotoana zay ato amin'ny Joshua 10 zay resaka resantsika izay. Ny zavatra anankiray faharoa ihany koa zay no resantsika lavabe teto dia ny hoe tsy mba niady rery Joshua fa fantany hoe momba azy Andriamanitra, ary na dia teo ara zay atao hoe fomba an'Andriamanitra zay a dia voalazany soratra masina tao amin'ny 7 Joshua 10 fa niara-niakatra tamin'ireo mpanafika rehetra i Joshua, zany hoe ireo miaramila rehetrarehetra zany dia niaraka tamin'ny Joshua, ka i Joshua zany tsy mba mpanafika tia tena na hoe mpitarika tia tena, tsy nifantoka tamin'ny tenany izy fa nozarainy ilay andraikitra, ary zay fizarana andraikitra izay a no nampandroso ny firenena sy nitanjaka ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro ka nahatonga ny fahavalony a moramora foana ny nandavan'izay fahavalo zay. Io zany dia lesona ngezabe tsy hoana pasteura mariky ny firaisan-tsaina sy ny fiarahamentan'ny mpianakavy a na eo amin'ny fitondram-pirenena na fitondram-piangonana indrindraindrindra, dia raha voasanatria misy mifanipaka ohatran'ny valalakaronao dia misy zavatra mikatso tafiditra le hoe esprit de blocage na ny esprit de freinage, zany hoe misy zavatra mikatso be mihitsy a ao anatin'ny fiangonana raha vao miala zay firaisan-tsaina izay. Ary anisan'ny tena votoatin'ny resaka ngezabe, tena ngezabe zay no resantsika teto ma pasteur Alvarez a dia ny mahakasika an'ilay ietsika mponona nataony Joshua, satria tsy mbola nisy na hatramina tany tany ary tsy mbola nisy hatramin'izao ka hatramin'izay a ny hoe masoandro no tenenina dia nijanona teo andohan'ny ainao anao izy ny soratra masina teo amin'ny intra izy teo amin'ny eo ambony Gibeona ary ny volana teo ambon'ny ainona, zany hoe tsy nietsika mihitsy ny masoandro mambolana vokatry ny finoana tao anatin'ny Joshua, ary zay no natonga ny Jesosy Kristy tompony teny manao hoe ary raha manana finoana ianareo tahaka ny voatsinampy ka hiteny amin'ny tenibohitra ina hiteny amin'ny voroazo rio hoe mifindraka mianjerany an-dranomasina dia ho tonga zany ary tsy misy tsy hainareo atao, zany hoe tsy misy zavatra tsy haitsika atao rehefa ao anatsika zay finoana zay, ary finoana no anisany nahatonga ny mandany Jeriko tamin'ny andron'ny Joshua nirodana, nahatonga ny on'ny Jordana nisokatra tamin'ny andron'ny Joshua ihany zany a, nahatonga ny Joshua ihany koa tena hoe notahin'Andriamanitra ka nampitsahatra ny masoandro mambolana teto amin'ity andalatsoratra masina ty, zany hoe ny fiatraikan'ny finoana zany pasteura dia misy heviny lehibe amin'ny mpiaino a ny mpino anankiray a atao anatin'ny tokantrano ty. Raha toy zao anao atao anatin'ny tokantrano a ka manana finoana ianao ary ampisaonao zay finoana zay ka manomboka hiteny ianao ho anao zay manomboka ohatran misy kista na fibrome miforona ao anatin'ny kibonao ao ka mandre an'izao toroteny zao anao ary teny amin'io aretinao io anao hoe mangina mitsara melao anatin'ny vatako dia tonga aminao zany zao volazan'ny tenin'Andriamanitra ary tsy misy tsy hainao atao. Ny finoana araka ny efa ndresantsika teto a, ny finoana dia tsy mahay mijery zavatra kelikely zany mihitsy fa io anatrehan'ny zavatra lehibe sy goavana foana noho ianao dia afaka mampiasa ny finoana ianao, ary rehefa miasa zay finoana zay dia tadidio tsara fa tsy maintsy mandresy ny olona anankiray a, tsy maintsy tafita ny olona anankiray. Zay ngamba ny famiti-pitinana ny resaka ny fanaovantsika teto omaly, fa raha toa ka hiverena koely a ity Joshua 10 ty dia ohatra izy ny loha hevitra teo hoe ny nandresena ny mpanjaka rehetra ny Kanana avaratra sy nahazahoan'ny Israely ny tany Kanana rehetra. Ianao tsara pasteur Alvarez, ny teny fampanantenana zay notenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa niala tany amin'ny tany Egypta dia hoe miala ianareo atao amin'ny tany Egypta ary hoentiko any amin'ny tany tondra-dronoso tantely dia any amin'ny tany Kanana. Ny tany Kanana zany no destination zay hitondran'Andriamanitra an'ireo zanak'Israely ireo. Andriamanitra moa tsy mba manaonao foana zany hoe ho afahana amin'ny toerana anankiray le olona dia hoe iny an-dalana eny mahita azy tsy zay fa fantany tsara ny lalana hitondrana an'ireo olon'ireo. Raha niteny tamin'ny Abrahama izy manao hoe milay eto amin'ity toerana misy ny dadanao sy ny eninao ty dia mandehana makany amin'ny tany zay sehoko anao izy a,
mazava tsara zay any amin'ny tany zay seoko anao fa tsy hoe miala fotsiny aloha de hitantsika mitoy eny de anytsika manamboatra azy any any mahita izy tsy zay le izy fa efa fantatra mazava tsara zany a ny lalana hitondran'andriamanitra andreo zanak'Israely reo de rehefa maty bo Mosesy de nandova teny fikasana i Josoa, nandova fahefana i Josoa, nandova toeram-pitahina, toeram-boninahitra ary toeran'ny fitantanana fa saingy toerana mafy ihany koa i Josoa satria Josoa no nandray an'ilay ositra tao amin'ny Mosesy. Dia inona no tranazavatra nyseho teto amin'ity andalatsoratra masiny ity teto zany Pasteur Alvarez no nahazahona ireo faritry ny tany Kanana rehetra, faritry ny tany Kanana rehetra. Isy fotoana mbola amela be narantsika amin'ny Antsiprizy satria tsy mbola eto moa le tena mahakasika an'izay Pasteur, mbola tsy voamantsika androany le hoe faritry ny tany Kanana satria be lehibe amin'ny faritry ny tany Kanana zay norombany Josoa sy Mosesy io no efa tsy opelantanany ny zanak'Israely tsony amin'izao fotoana zao satria ny firenena anisan'ny kely indrindra zao amin'izao fotoana zao de hoe ny fireneny zanak'Israely zany de anisan'ny kely de kely ny velaran-tanonenany fa rehefa tena jerentsika zany ny baiboly de be dehibe ny zaran-tany ny fireneny zanak'Israely ny lasa ny arabo amin'izao fotoana zao. Ho hitantsika aoriana kely zay dia ometsika ny porofo sy ny tena hoe fahamarinana mahakasika an'izay fa ny zava-dehibe zany aloha androany de hoe le fomba nitondran'Andriamanitra ary ny fomba nentin'Andriamanitra nanatanteraka an'ilay teniny hoe ho any amin'ny tany Kanana rehetra ny zanak'Israely dia ahoana ny fomba nentina Pasteur nandrombahana n'io tany Kanana io. Zao ny fomba nentina nandrombahana le tany Kanana. Miverina kely amin'le lesitsika teto maly i Josoa de vonimbonina mihitsy niaraka tamin'ireo miaramila andreo zay zany. I Josoa de nanana antoka fa miaraka tamin'ny Andriamanitra zay foana mantsy Pasteur Alvarez ny mpianatra anankiray, ny olona anankiray manana tokantrano, ny olona anankiray mitady vola, mpanompon'Andriamanitra anankiray manao asan'Andriamanitra mitory filazantsara rehefa manana antoka fa miaraka amin'ny Andriamanitra, momba azy Andriamanitra de zao foana ny zavatra tsy maintsy misy, tsy maintsy mivoaka mpandresy ho amin'ny fandresena be voninahitra izany olona izany. Ary tadiditsika foana ny hoe i Davida raha niady tamin'ny Goliata de tady foana zao teny zao. Davida niady tamin'ny Goliata de i Davida nomba an'Andriamanitra, tena nomba azy Andriamanitra. Ary rehefa momba azy Andriamanitra de tsy i Goliata de nahita ny akeliny Davida fa i Davida tsy nahita ny abean'ny Goliata fa ny abean'Andriamanitra no hitany. Dikan'izay de zao moramora tamin'ny Davida nandresany tamin'ny Goliata satria nisy fomba an'Andriamanitra tao amin'ny tao niaraka tamin'ilay fomba fijery hafa mihitsy izy. Io mantsy rehefa misokatra le masom-pananao sy maso ny finoana anatinao de mahita zavatra hafa mihitsy ianao, mahita hery surnaturel ianao Pasteur de miaraka amin'ilay finoana tao anatiny na de nyvonoina tena tapahako ny lohan'ngia androany ozy, tapahako ny lohan'ngia de iny arahana ity moatra am'izao fa tapaka ny lohan'ny Goliata, tapaka ny lohan'ny Goliata zay ny tantara malaza zany hatramin'ny androany de tao anatin'ny i Davida zay zavatra zay ary tao anatin'ny Josoa ihany koa zay toetsainy zay Pasteur Alvarez. Antoko anankiray zany hoe momba Andriamanitra io naiza toerana alehanao rehefa tsy momba anao Andriamanitra na hoe ho any ivelan'ny Madagasikara ianao na ho any amin'ny faritany ianao na hijanona eto Madagasikara ianao na ao anatin'ny tokantranonao anao na hivarotra izy ianao na hivarotra amoron-dalana ianao na eny amin'ny toerana be olona na any amin'ny toerana tsisy olona tsy momba anao Andriamanitra rehefa tsy momba anao zay izy. Ary mahatonga an'Andriamanitra tsy momba ny olona ny zavatra tsotra Pasteur le voalohany indrindra aloha eo le hoe fahotana sy ny fisaka izana amin'izao tontolo zao zay zany le izy resaka fahotana le izy. De zavatra anankiray ihany koa nahatonga ny Josoa zay tena hoe meko fotsiny le lohevitra de vetsika miara-manazava Pasteur zao zany le izy Pasteur Alvarez raha jerentsika ty tsy nanana fotoana hipetrapetrahana mihitsy Josoa fa raha diniantsika ty andalatsoratra masiny ty antrany ny vonandraisany fahefana amin'ny Josoa toko voalohany de nandroso foana Josoa, nandroso foana izy ary izy miamandroso tsy hoe mandroso mandeha ditongotra fotsiny fa be dehibe mihitsy ripaka ny fahavalony eo anoloany, ripaka tamin'ny alalan'ny sabatra teny am-pelantanana, ripaka tamin'ny alalan'ireo miaramila andreo de nandroso tena nandroso foana izy
mandrapahazo ny tany kanana rehetrarehetra ozy ny soratra masina zany hoe azo ny josoa daholo ny tany kanana rehetrarehetra paster Alvarez noho izay toepony mandroso zany io zany a lesona anankiray izay tena tiako tsoahana ny hoe be lehibe ny mpino a sy ny mpanompon'Andriamanitra efa notahin'Andriamanitra de misy mijanona am'le hoe efa nahazo tomobile de mijanona eo misy ny hoe navita trano de mijanona eo de lasa mangatsitsika fa afapo sady afapo misy mijanona ny hoe nangataka zazakely tamin'ny tompo de nazo an'izy mianada de mijanona eo misy ndray moa mampalahelo fa sitrana ny aretiny de mijanona eo misy ndray a tahaky ny mahamenatra nahazo vady de mijanona eo tanjona farany zany ny nazo hoe ahazo vady a inona nanovana fifadikanina sy nanaovana ireo rehetrarehetra eo mampalahelo be fa ny marina de zao mba hatateraka an'le teny fikasan'Andriamanitra sy hatateraka an'lay ireo fahasoavana be lehibe voalaza amin'ny baiboly de tokony ho tsapatsika foana ny dingan'ny fandrosoana ny fanontaniana mipetraka de hoe miemitra ianao sa mandroso fa arakaraky ny androsonao a de mandova ny teny fikasan'Andriamanitra ianao ary zany ane pastera misy olona ny endra ndray lava maso fotsiny sy mialina fotsiny am'le mpanompon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra ka ngazo ny mpanompon'Andriamanitra mandroso ny mpanompon'Andriamanitra manana ny fan'Andriamanitra ary manam-pinoana miorina tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra de zao tsy azonao ifaninanana nga ianao afaka ifaninanana ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra tahin'Andriamanitra zany ny mialina ny azonao atao de ny mivandavandra ny azonao atao fa raha tianao ny ho tahin'ny tompo de zao mandroso de ho azonao ihany koa ny teny fikasan'Andriamanitra pasteur Alvarez zava-dehibe le teboka anankiray farany tenenina teo zao pasteur le hoe tsy nipetrapetraka tsy natoritory tsy varimbarina i Joshua sy ny miaramilany rehefa nandeha nanafika an'ity tany kanana ity zava-dehibe moa zany eto pasteur dia le fahataterahany tenin'Andriamanitra hoe tena sitrapon'Andriamanitra marina ve ny azahoan'ny Joshua io tany kanana io ny valiny de hoe eny hojerevantsika tamin'ny bokin'ny Hébreu pasteur vetivety a tamin'ny bokin'ny Hébreu toko faefatra milaza hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve ny namezan'Andriamanitra ny tany kanana ho an'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Joshua sy nanomezany azy fitsarana de eny ny antony nanomezan'Andriamanitra an'izay tany kanana zay de isin'ny fitsarana satria efa-jato taona zareo pasteur 700 taona tao anaty trano fanandevozana tsy moramora miarika zany trano fanandevozana zany manaraka zany a nisy fagagana tao ampovoanimbony taona nivoana tao amin'ny trano fanandevozana de rehefa aveo a nandeha tamin'ny tany efitra 70 taona ngarangidina zany hoe 430 plus 40 470 700 taona zany amin'ny akapobe zay taona zay miainany zanak'Israely a tebiteby a tahotra ady korotana fa tonga ny fotoana zay anomezan'Andriamanitra azy fitsarana ity tany ity zany dia tany fitsarana tany tondratry nosy tantely a tany feno fitahin'Andriamanitra zany ty tany ity ary nyporofony zany moa pasteur vao niditra teo ty faritry ny tany kanana tiry zareo ka ninana mivokatra ny tany de nitsahatra ny araka tamin'izay a ny mana milatsaka avy any an-danitra ny mana de fagagana le mofo nidina avy any an-danitra fa ny fitahina vokatry ny tany kosa ny vokatry ny tany kosa de fitahina zay tian'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely ary ity tany zay nomena zanak'Israely ity dia tany feno fahasoavana tany misy fitsarana fiadanana ato amin'ny Hébreu toko faefatra ny andinin'ny favalo de zao mivaky ny teny manao hoe raha Joshua nanome azy fitsarana de tsy mba nilaza andro hafa izy taorinan' zany hoe i Joshua zany pasteur dia ato anatin'ny dibokin'ny Hébreu ty dia voalaza marina hoe nanome fitsarana ho an'ny zanak'Israely profo zany moa tamin'ny le Joshua vakitsika teo a Joshua toko faraika amby folo ny andininy farany de manao hoe dia nitsahatra ny ady kanandra ny tany zany hoe tafavoaka ny zanak'Israely tany amin'ny trano fanandevozana tafita ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany efitra niala tamin'ireo sakana sy ady maro samihafa amin'izao fotoana zao miditra eo amin'le fitsarana zany pasteur no programman'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely ary ihany koa programman'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana zao Andriamanitra dia
miantso antsika am'izao fotoana zao ianareo zay miasa fatratra sy mahavisatretanao sisy avy manatona ianareo mianara amiko kosa izy fa malemy fanahy sady tsy miavina am-poa de hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo nanome antsika fitsarana ny ady mety misy ny olana mety misy zava-tsatra mety misy fa zao kosa ny azo antoka raha vao miaraka amin'ny jesosy ianao tsy maintsy mahita fandraisena ianao ary dia isy fahasoavana be deaibe ny faharanja tantara zay raha izy paster faharoa am'izay teninao teo zay hoe tsy natorotoro josoa tsy mipetrapetraka ny dikan'izay koa paster hoe iza ianao zay manaraka an'ity fandaran'ity manahoana ny fandraisana ho anjara amin'ny fitoriana filazantsara sao de matoritory ianao sao de mipetrapetraka ianao sao de varimbarina ianao sao de varina amin'ny problème anao ianao fa andriamanitra paster nanana programme nanana vision tena lalina ary feny fahendrena ohatrao filazan'andriamanitra azy any amin'ny romanina toko faharaiky amby folo vakitsika paster romanina toko faharaiky amby folo andiny fatelo amby telopolo de zao mivakiny hoe endreny alaliny aren'andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina izy no ny avin'izao zavatra rehetra zao ary izy no miazona azy ary izy koa ny antony izy ne no nomenombonahitra mandrak'izay amen endreny alaliny fahendren'andriamanitra sy ny fahalalany fa ny lalany tsy azo fantarina ary ny fitsarany tsy hitalany zany hoe misy hevitr'andriamanitra lalina paster ny antony nanomezan'andriamanitra ny zanak'israely an'ty tany kanany ity voalohany indrindra aloha de tsika malala hoe fianianana teny fikasana zay nomena ny abrahama io zavatra io ty tany kanany ity fa mialohan'izay paster efa trany amin'ny ela mihitsy trany fandohany zao tontolo zao mihitsy paster ny tompo nefa nahatsinjo an'ty tany kanany ity ary zao no tsodrano nomen'andriamanitra paster ato amin'ny genesis toko voalohany andiny fasivy ambyroapolo andininy fahavalo ambyroapolo zao le tsodrano ary andriamanitra nytsodrano azy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany ka manjaka amin'ny azandrano amin'ny ranomasina sy mivoromanidina ary biby rehetra izay mihetsika ambony tany ozy izy hoe maro fara sy miabetsa ary mameno ny tany matetika zay teny zay de any amin'ny mariazy no matetika itenenana zay teny zay paster rehefa misy fanambadiana de zany ndraindray na matetika toriana hoe miabetsa maro fara ary mameno ny tany fa misy hevim-panahy lalina ao madik'izay paster ary mifanitsy indrindra am'ty fahatongavana zanak'israely ato amin'ny tany kanany ity ino ny fandraisana zany amin'ny tany kanany andriamanitra paster dia tia hita kristianina be deaibe iabetsaka ary amen'ny tany eo lasa kristianina daholy zany tena programme any tompo andreny filazantsara daholy ho lasa kristianina daholy iabetsaka de iabetsaka ny kristianina na eto madagasikara zany na eto madagasikara ary profo zany mo famaroan'ny fiangonana madinika fiangonana zany re am'izao fotoana zao paster ai zany izy io efatra any ampiandohana mihitsy nefa tsinjon'andriamanitra ary nytsofin'andriamanitra rano hoe miabetsa mameno ny tany mitombonareo de tahaka zany koa ny kristianina am'izao fotoana zao tena heviny ara-panahiny io de hoe tian'andriamanitra izy kristianina be deaibe tsy hoe kristianina miteraka fotsiny paster hoe manambady ny kristianina samy kristianina de niteraka tsy izay fotsiny fa hoe amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara zay ataoko sy ataonao de be deaibe ny kristianina olombovonjy manera-tany ary eo indrindra ny fandraisana am'ty josoa ty satria zao ny ainga avato a jerosalema paster ny ainga avato am'ty tany kanany ity ny famonjena manera-tany satria tao no toerana ny fidin'ny tompatra ny ambolohany atonga ny aterahan'ny mpamonjy ty ambon'ny tany ka reto zanak'israely reto dia voalohany indrindra aloha nandova ny teny fikasana tamin'ny abrahama faharoa nanaraka ny tenin'andriamanitra sy ny planin'andriamanitra ary efa manaraka ny planin'andriamanitra ianao andriamanitra de mombanao am'izao fotoana zao andriamanitra maniraka anao sy maniraka anao hoe andany ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra ataovy tonga be deaibe firenena rehetra mihitsy paster firenena rehetra ozy izy ataovy tonga mpianatra zany hoe ny tany rehetra zany ataovy tonga mpianatra ny tompo tian'andriamanitra ho any an-danitra dolo zany ny olombelona rehetra eto ambony tany ary anjarako sy anjaranao miara-miasa atongavan'zany ary misaotra ny tompo amin'ny alan'zao televisiona zao tonga tatokatranonao ato ary zay de mino fa ianao de anisan'ireo olona ho tonga any amin'ny tany kanana ho tonga any an-danitra ndray androany andova amin'ny fahasoavan'andriamanitra andova ny fitahin'andriamanitra ka dia tsy mahazo matoritory tsika am'zany tsy mahazo varimbarina ny teninao toe paster de hoe i josoa sy ny miaramila rehetra ny miara-nanafika samy maka ny poste ny tsiraray avy ny rehetrarehetra tsisy mifanitsaka andraikitra atao fa josoa nandray ny andraikitra mampitarika azy mahomby anazy ary ny miaramila koa dia
nitondra ny lefina nitondra ny sabatra nandeha nanafika ao na naotrika ao na nentsika amin'ny fahavalo samy nandray anjara tandrifiny avy anjarako manatanteraka ny antso zay nyatson'andriamanitra ana ny andraikitra zay nyatson'andriamanitra ana amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara ary ny anjara andraikitra ao manahoana raiso ny anjara andraikitra ao a aza matoritory a aza avarambarina pasteur ato amin'ny romanina toko faefatra ny andininy fahenina ambe folo teo nysoratra masina hoe koa finona no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatoa ny teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra averiko indray mandeha andefa firy pasteur andininy fahenina ambe folo koa finona no andovana mba ho araka ny fahasoavana hahatoa ny teny fikasana ho amin'ny taranaka rehetra ianao tsara itsika pino a de tokony mahafantatra aloha hoe manana fahavalotsika ary zay fahavalo zay a de natao horesena zay fahavalo zay zany hoe akoatrany hoe manana fahavalo zany de misy ady tsy maintsy atrehana foana ary ijosoa de nipetraka tamin'izay toeran'izay hoe nalala izy zany fa ny fomba azahoana ny tany kanana rehetra de tsy misy akoatra ny fandraisena andreo fahavalo reo zay zany lalana nafahana nandovan'lay hoe io tany kanana rehetrarehetra io tsy variana fotsiny hoe nresaka tamin'andriamanitra izy tsy variana ny vavaka fotsiny josoa fa nanafika ary arakaraky ny nanafia ny josoa de mandresy foana izy pasteur Alvarez zany hoa le toe-po tokony ananany zany a manoloana ny adinao sy ny zavatra trehanao de tokony anana sady ianao toe-po mandresy ianao fa raha vo tsy mandresy ianao de tsy maintsy resy ianao zay nidikan'izay be dehibe ne ny olona pasteur Alvarez tena hoe sahirana ao anatin'ny asa fivelomany am'izao fotoana zao moa tena be dehibe mihitsy ny tokantrano raha ny tsaiko ny tatitry ny firenena mikambana farany teo izay tsaiko eo manodididina ny 80% ny malagasy de miaina ao anatina fahantrana 77% mahery kely angamba izay le taloloha teo moa le 92% efa mba somary eo amin'ny 80 zany izy zao zany hoe tsy misy afa-tsy 20% malagasy zany mba manana fiainana eo ihany le mantra tenen'io mbola ny ambanin'ny fantranako le mantra tenen'io zany a mbola misy le tena mantra le tena mantra noho ny mantra zany hoe miady eo anaty tena anisan'ny fahavalongezabe eto Madagasikara zany de ny fantrana zany pasteur tena teo alolohantsika ohatrany hoe larana fahadimy avy any amin'ny farantsika le taloloha teo le ao anaty fantrana fa zao tsika efa tsy any amin'ny fahadimy alohan'ny farantsony fa tsaiko zay efa tena kely sisa de miazona andrambona zavatra ratsy be zay zavatra zay zany hoe manana fahavalongezabe zany tsika pasteur Alvarez iza moa ny afaka homenatsiny tsisy nizaniza homenatsiny any médecine mpanao politika ianao a tsy azo atao zany any médecine ianao ny hoe zao a misy ndray moa many médecine mitondra fivavahana sy ny fiangonana zandro hatramin'ny fondrona fiangonana zandro be dehibe de zay nampatra malagasy nefa zany a raha ohatra ka mba nohatra kely an'izay teny zay sy anitsy an'izay teny zay de zao hoe aty amin'le fiangonana zandrony ane ka misy mpamosavy miova fo misy daly miova fo misy jalambotony iova fo misy mpanendaka ny iova fo nisy olona mako visy sy mako osany iova fo aty amin'ny fiangonana zandriny taty misy olona be dehibe tena niaina tao anatina fantrana sy tsy fisina de manomboka miakatra le zany hoe raha jerena ndray zany le hoe fiakaran'ny arikarena isam-bolana isaky ny olona de ahitana an'izay ao anatin'ireny fiangonana ireny zany miarina le fiainan'le olona fa misy moa le tsy mbola nanandrana de mahita sy somany metsina zay zavatra zay nytiako resahana de hoe manana fahavalongezabe ny firenena malagasy de io fantrana io pasteur Alvarez ary ny tsirary avy de tokony alalan'izay fantra alalan'izay atao hoe fahavalo iombonan'izay pasteur raha ny hita atao anatin'ny baiboly jereo tsara fa rehefa ninga tany amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely de voalazan'ny baiboly fa tao anaty tany efitra misy hevitra ara-panahy be zay tany efitra zay tany ngazana tany efitra zany hoe sady tsy misy rano tao tsy misy sakafo fa mena tao anatin'ny fahagagana zany hoe nisy vanim-potoana zanak'Israely na de tafavoaka tao amin'ny tany Egypte azy miaina tao anatin'ny ady mafy sy fantrana lalina ihany koa ny zavatra azon'ireo natao de miaina amin'ny fahagagana miaina tamin'ny fahagagana fa le toetsain'ny Mosesy toetsain'ny Josoa de averiko tsara foana hoe toetsaina tia mandroso
de toetsaina ozy le romanatoko fiaradinenina be volo teo ny finoana no andovana ny teny andriamanitra de tsy maintsy mandroso de rehefa nandroso zareo de voalaza amin'ny tenin'andriamanitra fa voanigadona teo amin'ny tany kanana ny tongony mitsahatra ny mana fa tonga am'izay ny amponga bendanitra sy ny poma ny karoty ny vary ordiany ny voaloboka sy ny sisa tonga daoly am'izay ny sotroana jus corosol jus papay jus inavy ty jus grenadel jus anamponga bendanitra potra daoly koa ny arenakebo tany potra ny arenakebo ny tany safira vatsosiny rehetrarehetra any amin'ny tany kanana izy amin'io fotoana io ka le izy zany arakarak'ilay adina trehana no miteraka fifoazam-panahy de rehefa miteraka le fifoazam-panahy de ny fomba fijeran'ny jesosy sy ny ekipany de ny mandroso ihany ary rehefa nandroso izy de nandroso ampinoana ary zay fandrosoany ampinoana zay no nandovanan'le tany kanana ary tao amin'ny tany kanana tsy zavatra nampahorana andreo pastera tsy zavatra nampahorana andreo io ny ranomarina jereo tsara ny io le ino ty izy le adiny josoa tam'ireo amalekitra sy le olona tao amin'ny tany kanana tam'izany fotoana zany moramora tamin'ny josoa ny nandresy andreo vokatra le hoe fomban'andriamanitra azy sy le tanan'andriamanitra sy le herin'andriamanitra mihitsy tao amin'ny josoa tao de moramora nandresan'le fahavalo sy le hoe nafahana nandropaka n'lay tany kanana zany ka za de miteny amintsika ary milaza amintsika atao anatin'ny tokantrano hoe marina fa mety hoe manompo an'andriamanitra ianao anatin'ny ady mafy tena ao amin'ny tany efitra angamby ianao am'izao fotoana zao tsy voalohany jiro tsy voalohany rano voarokany ankizy tsy maloha ekolazan'ny mpianatra ny tompotro satsy mitaky nefa ianao mpanompon'andriamanitra za de mampirisika anao raha lany mampirisika anao raha nabava mandrosoa ihany mandrosoa foana tovy am'le lalana nandehanany zanak'israely mihitsy ny lalana misy anao ndao foana androso ndao androso fa manomboka anitsaka eo amin'ny tany kanana am'izay ianao ary rehefa manomboka manitsaka eo amin'ny tany kanana ianao de io le natonga ny davida mpanjaka ny teny manao hoe jehovah no mpiandra ozy tsy mananjava-mahory aho mampandray aminay mahatsy amidika teny anglisy mozy de mazava-be mihitsy pastera alvaresy manao hoe azoko am'zay iriko sy ilaiko zany hoe nininina irina nininina ilaina de tonga amin'ny fotoana iny mananjava-mahory tsisy zavatra mahory zany amin'ny fotoana ilana ny vola tonga ny vola amin'ny fotoana ilana sakafo tonga ny sakafo amin'ny fotoana hoe ndeha oatsy de tena tonga de feno ny zavatra rehetrarehetra zany pastera ka inona no mahatonga zay resaka le hoe mandroso hatrany hatrany tsy hoe miatrikady kely de varina mitomana tsy hoe miatrikady kely de za tsy hivavaka aloha fa tena mafy ny mahazo aty fa sao entin'ny mpanompon'andriamanitra mandiny tena kely aty fa mandroso hatrany mandroso ary arakarak'izay fandrosoanao zay ny andovanao zay finoana ny andovanao zao nytenin'andriamanitra zany hoe zay le hoe votom-pinoana hoe tena ao anatsika eo zany de tena votom-pinoana ary ozy izy le tenin'andriamanitra nyvakinao teo pastera alvaresy eo amin'ny andininy fa 1 sy manaraka hoe de nandeha tam'izany andro zany josoa ka namongotra ny any akita tany amin'ny tany avona de tany eborona sy debira sy anaba ary any amin'ny tany avonany joda rehetra ary tany amin'ny tany avonany israely rehetra narikany josoa avokoa izy sy ny tanànany tsy nisy sisa tany amin'ny tany zanak'israely ny anakita fa tany gaza sy tany gata ary azododa ihany no mbola nisy sisa de lasa ny josoa avokoa ny tany rehetra arak'izay rehetra ny olazay ny jehovah tamin'ny mosesy ary nomeny josoa ololovan'ny israely zany araka ny fizaran'ny fireneny de nitsahatra ny adika ninandry ny tany lasa ny josoa avokoa zany tany rehetra arak'izay rehetra ny olazay ny jehovah tamin'ny mosesy ary nomeny josoa ololovan'ny israely hitanao tsara zany fa misy izy io ady ombonana fa misy adinao samre teto moa ady ombonana niady mafy josoa niady ny zanak'israely fa io zany pastera fomba entina mampandroso firenena mampandroso tokantrano mampandroso fiangonana zereo tsara ny le fihetsiky josoa raha nanaraka tsara le vaky tenteo anao niady mafy josoa de voalaza amin'ny baiboly fa lasa ny josoa avokoa tany rehetra lasa ny josoa avokoa tany rehetra io de zao ny zavatra nahafinaritra tamin'ny josoa ary nomeny olovany zanak'israely nomeny ho an'lovany zanak'israely zany hoe josoa zany de mpitarika tsy nifantoka ao amin'ny tenany fotsiny fa zay azony de nozarainy tamin'ny zanak'israely nozarainy tamin'ny zanak'israely ary zany nampahomby an'ity josoa ty eritreretinao fa raha izany nataony mpitondra fanjakana ny fandimby teto hoe manana etaeta mba itiany malagasy 5 tapitrisa eto Madagasikara zany hoe tsy mifantoka ao amin'ny tena sy ny fianakaviany fotsiny ireo mpanao politika fa manao tahaka ny josoa eto zany pastera hoe azony avokoa ny tany rehetra azony daholo ny famatsim-bola de nifantoka ao amin'ny fampandrosona le firenena izy tena lazaiko aminao fa mandroso le firenena ary zany nampandroso ny firenena zanak'Israely eto
de inona zavatra nitranga nozaray nolovany zanak'Israely izy zany hoe tsy nisy firenena hafahafa firenena teo aloha nomena zaratany fa le vahoaka tao aminy raha raisika eto Madagasikara de hoe ny malagasy aloha fa tsy reo vahiny tonga eto no tokony hanana ny tany tsika tsy makahalakarana sinosy ny frantsay fa ny tenin'Andriamanitra moa de milaza manao hoe ilaina ny manaja ny vahiny tonga eo fa ny marina tsy tokony reo aloha ny azo ny tany fa ny malagasy mihitsy ara-baiboly zany resantsika zany ara-baiboly zany zany hoe ny olona mimena zaratany zany a de le malagasy mihitsy aloha satria tamin'izany fotoana zany anisan'ny nitahin'Andriamanitra ny fitoram-patsakana tamin'ny Aron Josoa de nitsinjo ny vahoaka tao aminy izy na vahoaka madinika io na vahoaka vaventy de zany izy pasteur Alvarez ary de osy ny soratra masina ino tsara ny le efa nivakinao le izy fa averiko vakina izy mandeha de nitsatra ny ady ka nandro ny tany nitsatra ny ady ka nandro ny tany zany hoe vokatry zay le fihetsiky Josoa zay zany de tsy nanan-kery amely azy tsony ny fahavalo ary ny vahoaka tao anatiny tsy ny grevy tsony tsy nilahatra teny an-dalambe tsony le vahoaka tao anatiny jereo tsara fa ao arina kely eo ianarantsika fa mbola nisy fifanoherana ndray tao inona natonga le izy mifanohitra fa tsy zay nyresaky tsika eto aloha zany zao fa ny marina zany eto zao pasteur nandro mihitsy ny fitondrana ny eto ny Josoa tena nylamina satria nahazo tany sitrany ny olona de nilamina pasteur ny olona ny rehefa milamina ny vahoaka pasteur efa mahazo ilaina izy de milamina ary de milamina ny firenena de milamina ny ara-panahy de milamina ny zavatra rehetrarehetra de mandry fahalemana ndika le hoe nitsahatra niady ka nandro ny tany nanomboka tsisy tsony ny mpangalatra tsisy tsony ny dalo tsisy tsony hatramin'ny mpamosavy aza natory alina mihitsy mpamosavy ndao atory ake fa tsy hita tsony ty izy ao am'saviana efa milamina ny tany tsisy tsony hatramin'ny mpivarotrena tsisy nilamina tena nilamina ny tanàna pasteur Alvarez tena milamina dika le nandro ny tany de tena mandry fahalemana zany zay zavatra nitranga teto pasteur Alvarez ka le fitondrana zany raha izay zao ny ataoko hoe rafitra anankiray zany napetraka teto ka ny olona rehetra zay manaraka an'izay tenin'Andriamanitra zany resantsika zany tenin'Andriamanitra zany tsy miresaka projet de société na zavatra anankiray tsika eto fa tena baiboly zany fahamarinana ara-baiboly a de mampilamina ny firenena farano am'izay pasteur ay fitorana vavambelana marana azy pasteur resaka mombantany zay ianao pasteur teo raha ampy fotoana de telo raha tsy ampy fotoana de roa ihany olona zayko nisy vehivavy lehibe ray pasteur zay nijoro vavolombelona ilaina fijorona vavolombelona mba hampahery anao hoe ohatrany ahoana tokoa ary ny fomba fiasan'Andriamanitra am'fiainanao a atonga anao mba andry fehizay a sy lamina ao amin'ny tany a zay nomen'Andriamanitra anao mitokantany zay nomen'Andriamanitra anao vehivavy renim-pianakaviana any amin'ny 70 taona 7 taona tanoany pasteur no nijoro vavolombelona tamin'ny sabosy teo tamin'ny trano fivavahana zay nahavariana tokoa le izy satria zao hoe tamin'ny talohan'izay fotoana zay zany izy efa mba kristianina ihany pasteur fa ny fiainana zany tsy nahita fivana teo amin'ny fiainana izy zay zany ny zavatra nisy taminy tsy isy fivana teo amin'ny fiainana fa zavatra mba nananany zany a mba lovany tany amin'ny ray aman-dreny dia tany a ray hectare zany mba tany nanana pasteur de rehefa tonga ny vavaka izy pasteur de nandray ny tolotsaina avy amin'Andriamanitra mahafinaritra ny fanompona an'Andriamanitra am'izao fotoana zao dia misy tolotsaina fahendrena fitarihana mahagaga zay omen'Andriamanitra tao anatin'ny trano fivavahana dia nandray tolotsaina izy dia zao no nataony pasteur namidiny io tany ray hectare io pasteur namidiny io tany ray hectare io de rehefa lafo ny tany ray hectare io a zaho izy mbola tsy nandray vola amina tapitrisa ny amanjato ny tapitrisa ohatry zany hatramin'izay na olombelona na hatramin'izay nampirany voamasoko hatramin'izao efa antitra de mi-70 taona zao a mbola tsy nandray vola mahatapitrisa ny maro amanjato ny tapitrisa zany fa zao vao manandray an'izany de inona izy anao pasteur nataony fotoana fofotsiny mba nivavahana tamin'ny trano fivavahana de zao nataony a nividy tany ray izy pasteur de nahazaony tany 10 hectare le vola le vidin'le izy de natsangana ny trano 3 étages faran'izay tsara misy jiro misy rano ary efa mipetraka ao izy am'izao fotoana zao tao anatina fotoana foy a nandraisany an'ireo fahasoavandreo sambany ao izy vao mba hoe manana an'izany hoe mba faleovana zany hoe mba niadana sy ny lamina zany hatramin'izay na olombelona efa antitra teo izy a fa sy tara loatra zay le fahasoavan'Andriamanitra pasteur le fitain'Andriamanitra raha zay faharoa fijorona vavolombelona faharoa de zao ihany maro moa mpijoro vavolombelona maro hoe ny olona tain'Andriamanitra pasteur ary za koa mino fa reto raha lasana bavy zay meno manaraka an'ity fantaran'ity ianao koa dia ho tain'Andriamanitra koa ianao de mba hijoro vavolombelona koa ianao nisy rahalahy zay mpiasa izy mpiasa indray izy dia nafanafoa ho an'Andriamanitra izy ary nanana fahazo topo
dia niteny zany le patron pasteur hoe za tsy laiko mivavaka zany ianao fa raha mahery ny Andriamanitra ao vedy anao la mipiasako eto ianao be zany mivava ataon'le patron fa de zavatra ataom-pon'le rahalahy zany tsy nasiny tsy natao mivavana be loatra zany zay tenin'ny patron zay fa ny zava-dehibe aminy dia hoe zao mila manompo an'Andriamanitra mila mitady an'Andriamanitra ary dia nandeha nahinsy teo anaty an'Andriamanitra ty rahalahy ty pasteur ary mivavaka dia tatorina nisy asa tampoka tonga avy any nahita asa tampoka zany izy akoatran'le asany eo zany izy zany miasa ao dia misy olona mpampiasa nitady anazy hoe ary misy asa fa meko karama ohatry zao anao foadisin'le karamany am'izao tamin'le toeram-piasana io karama pasteur sady le asa zany afahany manompo an'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra manao asa fanompona akoatra ny asa taona zany dia mba afaka manompo an'Andriamanitra ny fotoana ara-dalàna zany izy dia teny tamin'le patron teo aloha zany izy hoe za moa zany dia efa metra-pialana satria nahita asa vaovao dia ozy izy hoe le patron hoe ohatrina nefa karamanao any fa meko ny karamanao zay mety amin'ny karamanao dia meko le karamanao na ohatrina dia niteny izy hoe afolo eny ny karamako any za koa mahazo retraite any mahazo trano manokana loger zany izy nory dia hitanao am'zay pasteur dia ozy le patron taloha zany aloha izy fa meko daholo reo karamanao sy tombontsoanao reo fa mijanona ato amiko any ianao fa ianao tena mahafinaritra be ny fiasanao dia nantany moa le rahalahy inona tokony atao dia mazava ho azy moa zany fa fitahin'Andriamanitra zava-baovao foana fitahin'Andriamanitra lasa izy findra tany amin'le asany vaovao zay izy zavatra misy pasteur zany hoe tena niova mihitsy ny fiainana tatoarina zay teo aloha zareo tsy manana zany hoe vola mba mipetraka any amin'ny banky zany fa am'izao fotoana zao izy njoro vavolombelona fa manomboka misy matevitevina any amin'ny banky any pasteur dia ohatrohatra zay pasteur le zavatra misy ny zava-dehibe moa zany tsy eto amin'ity tany ity fa sombony zavatra raisitsika eto pasteur sombotsombony ozy ny tenin'Andriamanitra hoe avy aty any amin'ny fitsarana azy dia zao ny tenin' Jesosy hoe ianareo zay notahiny ndraiky mandovà fiainana mandrakizay sombotsombony fitahina maraisitsika aty kely dia kely zany raha oharina amin'ny fitahina zay mbola omen'Andriamanitra ary zay koa mino fa ianao manaraka an'ity fandarana ty ijoro vavolombelona anao ho tahin'Andriamanitra anao andeo rosotrany ivavaka tsika pasteur sotra ny tompo famarana zay fotoana zay ndao ary raha eo dia misotra anao zay nohony amin'izay fampianarana momba ny Josoa sy ny miaramila zay eto amin'ity boky zay nivakiana teo ty tompo dia noreseny Josoa avokoa ny miaramila ny vahoaka rehetra ny firenena rehetra mpanjaka rehetra tamin'izany toerana tany Kanana izany ary dia azony Josoa avokoa ny tany rehetra azony Josoa avokoa teo am-pelantanan'ny Josoa ary dia meny Josoa ny zanak'Israely zany olovany araka ny tenin'Andriamanitra ary dia samy notahin'Andriamanitra nandry ny tany nitsahatra ny ady tonga ny fahasoavana sy ny fiadanana ary fitahin'Andriamanitra teo amin'ny firenena zanak'Israely aoka tompo amanky an'ity tokantrano ty zao raha lasana vavy zao koa ianao amin'ny fitsarana ampitsahatra ny ady ianao kapandry fehizay ny vaoko anao ianao dia araka ny salamo fa 3:20 mampandray amin'ny ay maintso izy mitondra eo amoron-drano fialan-tsasatra izy mikapoka ako fenodeveno aoka tsy oron-javatso aoka ho tahinao aoka ho amarinina amin'ny vaoko anao zany fandresena sy ny vokatry ny fandresena tsy hoe fandresena fotsiny fa nisy vokany anko le fandresena dia fitsarana sy ny fandripalemana tamin'izany fotoana zany ka dia sodrapetsaka tompo voninahitra anao rery any amen farany eo ny fotoanantsika araka ny efa nambarako taminao teo dia tany am-piandohana dia amin'ny sabotsoavy zao eto amin'ny trano fivavahana vaonoloka eto amin'ny samafy Tanjombato eo ampitanjiramatsika dia isy fotoam-bavaka lehibe iresaka momban'ny zay fiatraikan'ny finoana zay tsika inona ny impact an'izay finoana zay rehefa manam-pinoana le olona na hoe tsy manam-pinoana le olona inona ny atao mba hananany finoana misimisy kokoa satria ny finoana no andovana ozy ny tenin'Andriamanitra ary eto amin'ny tranobe an'ny vahaon'ny oloko andrefa nambojanary eto amin'ny espace Mongote andrefa nambojanary samy manomboka amin'ny 9 ora maraina ireo fotoana ireo izany samy hotahin'Andriamanitra tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa
zay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana. Zay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, maraina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo, fandarana manokana zay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Hertina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko.